Faly miarahaba ny mpijery ny Canal News ny tenako dia faly mirary soa anareo rehetrarehetra ihany koa ho an'ity taona 2015 ity. Ny fandaharana izay atombokantsika androany moa dia fandaharana fanabeazana sy fahampahafantarana momba ny spiruline sy ny fahasalamana. Nahoana no mahakasika ny spiruline sy ny fahasalamana no resaka mahasarika amin'ity fandaharana ity. Ny antony dia satria tamin'ny taona 2006 dia nisy ny famoronana ny fitsaboana mampiasa spiruline izay nataoko dia hita fa nahomby sy nahalinany maro dia noho ny fangatahana dia vonona ampita an'izay zavatra rehetra tokony ampitaina momba an'izay. Ny voalohany indrindra dia hoe fanahoana inona ny antony namoronana ny fitsaboana mampiasa ny spiruline. Rehefa nanao ny fitsaboana nivoaka tany amin'ny toerana fianarana ny médecine conventionnelle, ny tenako dia nahita fa tsy ampy ny fitsaboana mampiasa ny fanafody fotsiny satria efa miaratsy ny toe-batan'ny olombelona amin'izao fotoana izao dia noho izay faharatsiany vatany olombelona izay dia lasa tsy mandray firy ny fanafody io vatana io, lasa tsy mahomby araky ny fahombiazana taloha intsony izay fanafody rehetra nampiasaina. Dia rehefa nikaroka ny tena dia nahita ny spiruline dia nampiasa an'izay spiruline izay. Raha ohatra ka azavaina fomba tsotsotra ny vokatsoa rehetra sy ny tombony azo fampiasana ny spiruline dia misy zavatra dimy. Voalohany indrindra, ny marary zany rehefa marary dia malemy zay. Izay foana ny atsapan'olona ny tenany hoe tsy salama izy mihena ny heriny. Ny spiruline ho ao amin'ny tenan'izay olona tsy salama dia manome hery sy tanjaka. Efa fantatry ny be sy ny maro moa zany fa puissant fortifiant, fampatanjahana matanjaka dia matanjaka ny spiruline. Ka ny marary mahazo ny spiruline io dia mahita an'izay heriny izay miverina aingana dia aingana. Izay zavatra izay dia tsy vitan'ny fanafody. Dia manarakaraka an'izay tanjaka izay dia ny spiruline dia mandavorary ny asan'ny fanafody. Lasa efikasy tsara ny fanafody, lasa mahomby, lasa mety zany izay fitsaboana atao ampiasana fanafody rehefa ampiarahana amin'ny spiruline iny fitsaboana iny. Dia haingana kokoa ny fahasitranan'ny marary ary izay retina atahorana tsy ho sitrana dia lasa mizotra makany amin'ny fahasitranana daholo ny ankamaroany. Dia tao anatin'izay fotoana lavalava nampiasana ny fitsaboana mampiasa ny spiruline izay sy fotoana amin'ity taona ity manko izy izay. Tao anatin'izay dia nahatsapahana ihany koa fa ny fahasimbany renivoa sy ny aty vokatry ny fampiasana fanafody reny dia tsy nipoitra araky ny tokony ho izy fa tena niasa détoxifiant azy, izany hoe manala ny toxine izay mety hanombany any anaty ny fampiasana ny spiruline. Avantage ngezabe izay faharoa izay satria ny ankamaroana aretina dia tsy afaka miala amin'ny fanafody, indrindra raha ampiasa ny médecine conventionnelle. Dia ny fampiasana fanafody nefany dikany mampiditra produit toxique any anaty. Dia ny fampiasana ny spiruline zany avy dia manala avy hatrany izay zavatra toxique mety hoe hijanonjanona any anaty any, mety hanimba rehefa vita ny asan'ilay fanafody.
dia ny fahatelo sady zava-dehibea dia ny fanatsarany fiatsarany hery fiarovany olona mihinana spiruline. Rehefa mitsabo an'ireny aretina mitaiza reny izahay dokotera dia tena sahirana dia sahirana rehefa tonga izay grippe izay. Tsy hita izay azo atao. Ilay fanafody tsy maharo amin'ny grippe mihitsy. Ny fanafody tsy maharo amin'ny tuberculose. Ataontsika hoe diabétique ilay olona na hypertendu na asthmatique ohatra. Ny fanafody tsy maharo amin'ny virus isan-karazany, tsy maharo amin'ny fivalana isan-karazany. Dia rehefa mampiasa ilay spiruline zany ireo olona manana aretina mitaiza ireo dia matanjaka ny hery fiarovany dia tsy mora voan'ireny infection reny. Dia rehefa tsy mora voan'ireo izy dia mihatsara hatrany ilay fahasalamany amin'ilay fanafody ampiasaina dia tonga hatrany amin'ny fahasitrana na lazaina aza ilay aretina amin'ny voalohany hoe ty tsy ho sitrana mihitsy ngamba fa tsy maintsy hoentin'ny mandramaty na fanafody mandramaty dia gaga ny tena bonjour sitrana ilay aretina. Izay zavatra voatanisa teo izay zany ny tena zava-dehibe amin'ny fitsaboana ny olona marary zany ka ampiasana ny spiruline. Ny zava-dehibe fahaefatra amin'ny fampiasana spiruline amin'ny izay fitsaboana atao dia ny fananan'io zavaboary io otrikaina feno élément singa feno ao anatiny. Ny olona anankiray manko rehefa marary dia na inona mamparary azy dikany misy zavatra tsy ara-dalàna ao anatiny ao dia tokony misy zavatra, tokony misy fanamboarana. Manome ohatra hoe misy infection amin'ny tenan'olona anankiray, infection respiratoire ohatra, misy microbe any amin'ny tratra dia ampiasaina ny antibiotika hamonoana izay microbe izay. Dia raha tokony ho izy maty ilay microbe reny dia tokony ho salama amin'izay ilay olona rehefa avy eo. Fa iny fahasalaman'ny olona iny na maty aza ireo microbe ireo dia tsy tonga ho azy fa misy singa maromaro alain'ilay olona avy any amin'ny sakafony anaovany réparation. Amin'izao fotoana izao efa tsy zarizary loatra ilay sakafo hohanina satria be ny conserve, be ny produit chimique ao anatiny ao, ny tany efa matsatso, efa tsy ampy intsony ny vitamine ao anatin'ilay sakafo hohanina dia na dia mihinana légume manta sy voankazo azy. Ireny raha teo koa moa efa lafo raha teo dia matetika tsy zarizary ilay fanamboarana. Mamerina fanazavana izay ihany lasa hoariko amin'ny hoe nisy incendie, nisy ohatra hoe nisy may ohatra incendie dia vonoina ilay afo dia ireny zavatra carbonisé reny tsy hoe maty ilay afo dia miverina amin'ny laoniny automatique fa tsy maintsy misy fanamboarana eo, fanarenana zay vao tafaverina amin'ny laoniny teo ilay izy raha ho tafaverina azy. Dia ohatran'izay vatantsika rehefa avy narary iny. Dia ny spiruline zany manana apport be dia be hoentina anaovana an'izay réparation izay. Tsisy fanafody mahavita réparation ny vatan'olona anankiray. Ny sakafo ihany no apport entin'ny sakafo zany no ampiasain'ilay vatana anaovany réparation sy anaovany construction. Rehefa marary koa ny olona misy zavatra simba dia misy zavatra mirodana koa zany dia miconstruire manangana indray mandeha zany ilay vatana amin'ny alalan'ilay sakafo apporteny. Dia izay mahatonga ny filazana hoe ny mesure hygiéno-diététique, ny régime, ny resaka sakafo dia zava-dehibe ao amin'ny marary. Dia ny tombony spiruline dia noho izy avy dia sakafo feno ary ny concentration reny zavatra reny dia avy dia avo ao aminy. Dia avy dia matsaka zany ilay vatana izay ilainy vetivety dia feno ilay zavatra ilainy vetivety dia vita ny réparation. Manome ohatra hoe ilay olona manao anémie
Nyolona manao anémie mihinana spiruline vetivety atao ny contrôle niny rany iny manao hémogramme vetivety dia miverina ny taoniny globule rouge ny olo iny tsy mitovy velively amin'ny olona hoe nomena fer dia misakafo normal fotsiny ilaozan'le olona mampiasa spiruline lavitra zay olo zay raha ohatra ka atao ny comparaison ny fampitahana zany dia ny fahadimy farany nefany ny tena zava-dehibe indrindra amin'izay fampiasana spiruline zay dia ny fananany an'ilay karazana colorant ao anatiny izay manome an'ilay lokony manga dia ilay atao hoe phycocyanine. Io phycocyanine io zany ilay singa miracle ao anatin'ny spiruline. Io le voaporofondreo mpikaroka hoe mahasitrana cancer, voaporofondreo mpikaroka hoe mahasitrana allergie sy ny asthme, voaporofondreo mpikaroka hoe afaka mamono virus karazany toy ny VIH sy mahavita zavatra maro hafa. Io maro hafa io dia anisan'izay zava-dehibe ao anatin'izay zavatra vita amin'ny phycocyanine zay ny antioxydant matanjaka azy. Reo mpikaroka zany nahita fa raha mbola misy antioxydant hita eto ambony tany dia tsisy maharesy ny phycocyanine. Dia manampy izy zany ny fanafody izay ampiasaina fa ny zava-dehibe ao anatin'izay dia raha misy zany aretina tsy hita koa ao anaty eo na tsy ao anatin'le motif de consultation le olona ohatra hoe le olona monsieur consulté pour insuffisance cardiaque dia izy ohatra manana asthme, manana allergie, manana cancer zay mbola tsy hitany ka mampiasa spiruline izy ao anatin'ny fitsabony dia avy dia voatsabo azy ao ambadika eo tsy hitany eo zay zavatra zay. Ohatra misy vato any anatin'ny reiny izy nefa diabète no tsaboina aminy izy tsabo-tena amin'ny diabète ampiasa spiruline ampalaky sitrana azy dia voatsabo azy ao ambadika eo le vato tsy hita. Dia maro moa zany reo marary zay efa nitsaboina hatramin'izay nitsaboina nandritra ny 6 taona zay no milaza hoe dokotera zao tsy nilazaiko anao, zao tsy nilazaiko anao fa reo zavatra reo amin'izao fotoana izao tsy hisy tsony. Dia reo zavatra dimy reo moa zany no lazaina satria ny fotoana tsy afaka valam-piarana dia makaiza fa mbola maro ny tombontsoa ankoatran'ireo oetin'ilay spiruline. Ny spiruline zany amin'izao fotoana izao dia satrin'ilay olona ihinany satria fantany zany satria tsy hoe docteur Fezini mamorona fa efa voaporofo ny scientifique raha zao tontolo izao zany rehetrarehetra voalazako zany fa mampiasa sisa ny ataoko ny appliqué an'izay hanatsara ny fahasalamantsika mianakavy. Ka le malagasy zany raha mipetraka fanontaniana hoe malagasy ve mazoto hihinana spiruline sy ny karazany satry ny malagasy hihinana an'io fa ny fahafamividy ihany no heriny satria lafo dia lafo ny spiruline noho izay arenan'izay. Ny fandriana zany hoe satria izay ihany zany solution hitanay izay mpianada avy mpikirakirana spiruline io ny mpamboly sy ny mpampiasa moa zany sy ny mpikaroka isan-karazany ny vahaolana amin'le tsy fananana fahafamividy dia ny fambolena ao an-tokantrano ihany. Misy ao aminay ny fiarahanay ao amin'ny spiruline zany ny mpiandraikitra manokana izay fambolena izay isika afaka manantona foana afaka manontany afoana zany hoe aiza ny contact an'le olona fa azo atao soamantsara mihitsy mamboly ao anatin'ny tokantrano manana koveta kely anankiray dia mena sakafo le spiruline dia velona izy dia afaka maka isa-maraina dia amin'izay fotoana izay koa frais tsara dia tsy voatery hoe manana vola hividianana spiruline lafo makary zay vao afaka mahazo an'le tombontsoa rehetrarehetra azo avy amin'le spiruline. Dia izay zany no azoko nozaraina taminareo androany amin'ny ty fotoana voalohany eonantsika ity sy rahantsika ity dia manome fotoana anareo amin'ny heriny toy izao indray veloma tompoko.